Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Anaka miorena tsara amin'ny finoana. Anaka miorena tsara amin'ny finoana. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko 5 ny andininy 5 hatramin'ny andininy 7. Anaka tomoera tsara amin'ny finoana. Hoy ny fitenenantsika malagasy manao hoe antitra mampiady hony ny antitra ihany. Dia indro i Petera apôstôly mipetraka eo amin'ny toeran'ny antitra, lay voky fanahy, voky taona, elan'ny ainana, manana traikefa ka manome teny sy mananatra ireto zanaka amin'ny finoana. Eto ilay zanaka dia ambara hoe tanora fanahy na hoe ireo izay vao aingana. Ny filaza azy moa dia hoe zandry mahaleo mahalasana taranaka aty aoriana. Omena torohevitra izy ireo amin'ny maha ray aman-dreny any Petera. Ray aman-dreny fa izy tenany mihitsy no milaza eny amin'ny andininy voalohany fa loholona izy, ary tsy vitany loholona fotsiny fa sady vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona amin'ny voninahitra izay efa aseho koa. Dia mitodika ary izy amin'ireto fiangonana, reto kristianina izay antsoina hoe tanora fanahy, izay tsy ao anatin'ilay fanompoana na fiantsoana manokana, ao anatin'ny sarababem vahoaka na ny fiangonana manontolo zany, no anarina mba hitoetra tsara amin'ny finoana. Hoy izy manao hoe miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Eo amin'ny andininy 7 no ahitantsika izany. Fantatra mantsy fa efa miao be ihany, efa manao ny asan'izay tsy izy, mampiasa ny heriny rehetra, ny fahavalo izay ampiasain'ny Satana. Ambara eto fa tahaka ny liona mierina mitady izay harapany, fahavalo masika tsy hanao afa-tsy andavo andrombaka. Dia ireo izay manaiky ny fampianaran-diso sy ny mpampianatra sandoka izay efa milaolao be ihany eo amin'ny fiangonana. Arak'izany dia teny mahitsy, teny tsy misorona, teny ray aman-dreny no tenenin'ny Petera ho an'ireto fiangonana. Anaka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Koa na toy inona endrika ampiasain'ny Satana andavona, amandriana, hamitahana, dia tokana ny baiko-pitolomana. Anaka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Aoka tsy ho resy fakapanany izao tontolo izao ka handeha hiandanina sanatria hanao trandraka tamin'ny menaka, hanaraka volontany amin'ny hafetsifetsen'ny Satana, ka hanaraka ny fomban'izao tontolo izao. Mamarana tanteraka isika ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe tany mafy ny finoana. Dia mitodika amintsika kristianina rehetra izay efa nanana sy nandray izany finoana tsara ao amin'i Jesoa Kristy izany. Tsara zany
zava-dehibe ny nandraisantsika sy ny safidianantsika izany finoana tsara zany. Fa ankehitriny mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra, mitodika amintsika ny soratra masina mba hahatonga antsika hiazona tsara izany fampianarany soratra masina izany, mba hanana hery hanoerana ny asany ratsy, hanana hery handavana sy hanaovana tsia eo anatrehan'izay fanadrokodroky ny Satana sy ny mpanompony rehetra. Hanana hery hialana amin'ny fitaka izao tontolo izao. Ho anao ary ry havako, miorena tsara amin'ny finoana ianao ka aza manaiky hosodoka ny fanompoana sadasada sy ny fanompoana tsy tena izy, aoka hifampitondra tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka, tahaka ny olona sy ny fiangonana, mba hiazona tsara izany finoana izany. Raiso ny mpampianatra tsara ny finoana izay tarika antsika ho amin'ny finoana marina, dia ny finoana an Jesoa Kristy ilay tsy miova, Jesoa Kristy ilay maty, nitsangana tamin'ny maty ary nanolotra famonjena ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Anaka, miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Aoka ho amin'ny fanetretena no andraisantsika ny fanompoana rehetra izay efa nomen'ny Tompo ho antsika, araka ny teny soratra masina hoe misy kina fanetretena ka mifanompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Lehibe ny fitiavanao Andriamanitra, lay miteny aminay isan'andro, isan'ora, lay mampatsiahy aty anatinay ny finoana marina, finoana tena izy, finoana voasedra eo anatrehan'ny asa matin'ny Satana, dia vonona izahay hijoro, hanohitra, hiaro ny finoana izay noraisina tao aminao. Dia ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo tsy hiemotra, ampaherezo hiroso hatrany amin'ny maha-kristianina marina azy. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.